Mbola pejy ny fahasalamana hatrany dia manodidina ny 300 isam-bolana ny isan'ireo zaza teraka tsy ampy volana ao amin'ny hôpitaly eto sy Soavinandriana. Amin'ny ankapobeny dia mila raisina tanana manokana ary mila fikarakarana izy ireny mba ho salama tahasahala amin'ny zaza vao teraka rehetra. Izay indrindra no nananganana ny ivon-toerana antsoina hoe Maman Kangourou, ivon-toerana fahavalo vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny Orange Solidarité Madagasikara sy ny fikambanana Compassion Madagasikara. Manodidina ny 300 isam-bolana nisan'ireo zaza teraka tsy tonga volana ao amin'ny hôpitaly eto Soavinandriana. Amin'ny ankapobeny dia mila raisina tanana manokana ary mila fikarakarana manokana ihany koa izy ireny mba ho salama sahala amin'ny zaza vao teraka rehetra mitovy aminy. Izay indrindra no nananganana ny ivon-toerana antsoina hoe Maman Kangourou, ivon-toerana fahavalo vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny Orange Solidarité Madagasikara sy ny fikambanana Compassion Madagasikara. Tamin'ny taona 2017 anankiefatra izay no tetikasa nalefa ny Compassion Madagasikara taty aminay voalohany nitoananay 7 isan-jato nametraka anankinandray izy tamin'ny taona dia telo efa vita efa nefa ny ambalindrano izao dia mbola misy anankiroa hafa mbola hotokanantsika indray atoato. Tombotsoa maro no azo vokatry ny fisian'ny ivon-toerana Maman Kangourou toy izao, indrindra ho an'ireo zaza teraka tsy tonga volana, mahasolo ireny couveuse ireny tokoa ny fisiny. Raha ny vidina couveuse anankiray dia mitovy amin'ny fametrahana ivon-toerana centre ohatran'ity, nefa ity centre ity mahazaka zaza enina nefa ny couveuse iray ihany zaza tokony ao anatiny. Mitombo aingana kokoa ilay zaza amin'ny Kangourou dia fohy kokoa ny fotoana hijanonany ao amin'ny hôpitaly. Mbola mieritreritra ny anangana ivon-toerana Maman Kangourou misy roa hafa ny Orange Solidarité Madagasikara sy ny Compassion Madagasikara. Fantatra nandritra ny lanonam-panokanana n'ity ivon-toerana Maman Kangourou fahavalo ity. Fa manodidina ny arivo izy toana eo nisan'ireo zaza teraka eny amin'ny hôpitaly Soavinandriana.